Revako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fideranan'Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany. Fideranan'Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Bokin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 2:5-20 hatramin'ny 7:20 ihany. Andeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa zany teny zany. Tamin'izany andro zany dia namaly Jesoa ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manantsaina zany zavatra izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy malala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy malala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tiany ny zanaka anehoana azy. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fideranan'Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany no asongadiny mofinainantsika eto ry havako. I Jesoa Kristy ilay zanak'Andriamanitra no indro manandratra fideranan'Andriamanitra manambara azy fa tompon'ny lanitra sy ny tany Andriamanitra. Eo anatrehany izay manao azy ho endry, mihevitra ny tenany ho manantsaina, eo amin'izay manasokajy tena ho lehibe, dia ambara fa takona sy miafina aminy ny tara-pahazavan'Andriamanitra, ary tsy takatry ny sainy akory ny asan'Andriamanitra lehibe izay niasa sy nisy teo rahateo. Eto dia tenenin Jesoa manokana ireo tanàna izay nanaovany asa famantarana samihafa, nilazany fa lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Fa raha mba tany Tiro sy Sidôna mantsy no nanaovana izao asa izao. Lozanao ry Kapernaumy, fa ho moramora kokoa noho tamin'ny andron'ny Sodôma amin'ny andron'ny fitsarana. Toa ninanakipin'ny maso ireny toerana samihafa nanaovana ny asa lehibe ireny, ka tsy nahatakatra ny asa-pamonjena nataon'i Jesoa Kristy. Dia marina mihitsy ny ambaran'ny faminanian'i Jaona manao hoe: tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Tenenin Jesoa ao anaty fanoharana ireo mpanoradalàna sy fariseo, manao azy ho endry ka tsy mahafantatra marina an'Andriamanitra. Dia indro Jesoa miteny fa nafenina tamin'ny endry sy ny manantsaina izany zavatra izany fa naseho tamin'ny zaza madinika kosa. Miny manakipin'ny masony izay manam-pahalalana, ary dia indro misokatra midanadana kosa ho an'ny madinika sy ny valala-be mandry ny famonjen'Andriamanitra. Ary hitantsika ny fahamarinana izany tamin'ny asa samihafa, asa-pamonjena nataon'i Jesoa Kristy. Misokajin'olona maro izay nanohitra, nanenjika, nanao zinona ny filazantsara izay nentin'i Kristy, fa misy kosa ireo sokajin'olona resy tamin'ny fiainana, ireo mpanota, ireo tsy misy mpiay, tsy misy mpiaro, dia nandray ny famonjena. Midika arak'izany fa Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany marina Andriamanitra, ka
araka ny sitrapony no amonjeny izay rehetra mangetaeta azy. Tsy miankina amin'ny fahenren'olombelona ny famonjena, tsy miankina amin'ny fiheveran-tena ho zavatra na ny harena na zay rehetra mety ho fahefana eo am-pelantanana ny famonjen'Andriamanitra, fa miankina madiodio kosa amin'ny fanekena fa Jesoa no tompo sy mpamonjy. Indro Jesoa Kristy lay nanambara ny tenany ho Andriamanitra, lay tonga taty amin'izao tontolo izao, manakaiky ny olombelona mpanota, te handray ny mpanota. Dia misy ny nanilika, misy ny niavonavona, misy ny nandà, ary misy ny nanohitra mihitsy aza ka nandany Mahandriamanitra azy. Tsarovo nefa ry havako fa manam-pahefana ny amin'ny famonjena Andriamanitra, ka izy no manana ny fahefana hamonjy na tsia. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, eo am-pelantanan'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, ary zany no tenenina eto hoe ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy malala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy malala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Ry havako malala, iza ary no tokony hoderaina, iza no ekenteny, tsy misy afa-tsy Andriamanitra lay tompon'izao rehetra izao, lay efa nahary hatramin'ny voalohany, izay mbola mahary koa mandrak'ankehitriny, lay manam-pahefana amin'ny tany rehetra. Izy no azahoany rehetra famonjena izay mino ny anarany, izy no azahoantsika rehetra famelan-keloka, ary izy no manana fahefana hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika. Aza manao ny tenanao ho endry, aza mihevitena ho mahalala, fa feno fandeferana ny fiainanao, mihondre dia ho takatrao ny voninahitr'Andriamanitra. Aza takonanao amin'izay rehetra mety heverinao fa ho tombony anananao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha lehibe ianao, aza takonanao amin'ny fahalehibeazanao ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Raha mahay ianao, aza takonanao amin'ny fahalalanao ny voninahitr'Andriamanitra. Eny, raha manam-pahefana ianao, aza takonanao amin'ny fahefanao ny maha izy azy an'Andriamanitra. Ho anao ary ry havako, tsarovo fa ilay Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany dia tompo afaka hamonjy ianao ihany koa raha ino ianao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra ilay efa namonjy anay tao amin'i Jesoa Kristy zokinay io. Anao ny voninahitra, anao ny laza, anao ny dera. Ary na dia Jesoa zanakao aza dia nideranao nanao hoe mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany. Anao izao rehetra izao, ary anao ihany koa izahay mpanomponao, ianao no namonjy anay. Dia midera Tompo, mankalaza anao. Fa mametraka ny taninay, ny firenenay, ny vahoaka rehetra ho aminy, ireo mpitondra anay, eny izay rehetra manam-pahefana aminay, entinay eo anatrehanao. Fa sambatra ny firenena izay manana anao Jehovah ho Andriamanina, ka dia matoky anao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.